Mahakasika ny raharaha fiaramanidina Boeing 767 izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao dia samy mitondra ny fanazavany avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra ary indrindra fa ireo ray aman-dreny ao Madagasikara ao manoloana an'izany ary isan'ny nitondra ny fanazavana mahakasika an'izany ihany koa i Général Richard Ravalomanana ny amin'ny filazany fa tsy misy idirany mihitsiny ity resaka Boeing 767 ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiatrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay raharaha Boeing 767 izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Araky ny fantatry ny be sy ny maro mantsy dia tsy maintsy noesorina tamin'ny toerany ny ministry ny fitaterana noho ity raharaha Boeing 767 ity ary ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Saint Christian no nisolo toerana azy Vonjimaiky. Nandritra ny fampitantanana niaraka tamin'ny ministra Ramonjavelo Valery izay noesorina tamin'ny toerany no nanambara ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta na ny filoha na izao amin'ny mahalehibe ny gouvernemanta dia tsy nampahafantarana velively ny zava-misy marina tamin'ity raharaha ity hoy ny nambarany hatrany. Nisy hosoka sy fitaka tamin'ny raharaha fiaramanidina Boeing 767 izay mitondra laharana 5 heures hoy hatrany ny fanazavana. Voalaza fa efa nangataka fiarah-miasa amin'ny FBI sy ny CIA ary Interpol ny fitondrana ho famtorana sy fikarohana ireto tena atidoha sy ny mpandray anjara amin'ity resaka hosoka ity. Io ny ampahanteny izay nolazainy prime ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra izay valandresaka nataony taorian'ny famindram-pitantanana ny teo aminy sy ny ministra ny fitaterana teo aloha izay. Etsy ankilan'izay nilaza Andriamatoa Andry Rajoelina tsy ampy ny fanalana ny ministry ny fitaterana manoloana ireny raharaha ireny. Tsy ampy ny fanalana ny ministra tamin'ny toerany manoloana iny raharaha izay fanomezana laharam-pahamantarana antsokosoko ireo Boeing iranianina misa diminy hoy hatrany ny filohan'ny Tokanjomara sy ny rivo baovao Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'iny androny omaly iny. Aiza ny mpiasa ao amin'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar ireo tale sy ireo secrétaire général maro samihafa izay ihany koa nompanome baiko ny ministra ny fitaterana ny raharaha goavana tahaka ireny izay azo antoka fa tsy ho vita ny ministra ny fitaterana irery raha ny fanehoan-kevitra izay nataony Andry Rajoelina hatrany. Araky ny voalazany Hajo Andriananarivelo indray dia tompona andraikitra ary atidoha ao anatin'izany ireo lohandohany amin'ny fitondrana. Hoy ity filohany antoko malagasy miara-miainga ity hatrany manoloana ny filazany Andriamatoa Saint Christian fa tsy nampahafantarana velively ny zava-misy marina tamin'ity raharaha ity ny tenany sy Andriamatoa filoha araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Fialana andraikitra toy ny mahazatra izany hoy hatrany nambarany Hajo Andriananarivelo. Maro ireo tokony hametra-pialana amin'ity raharaha ity araky ny fanazavana hatrany. Etsy ankilan'izay nilaza ihany koa i Général Richard Ravalomanana nolazainy fa tsy mpanolontsaina manokana sy tsy mpikambana ao anatin'ny kabinetra ny filohan'ny tenimieran-doholona nefa noesorina tamin'ny mahampanolontsaina bénévole azy. Nilaza ny teo anivon'ny tenimieran-doholona tamin'ny alalan'ny ranty izay navoakany ireo tamin'ny talata 20 Jolay lasa teo fa sady tsy mpanolontsaina manokana no tsy mpikambana ao anatin'ny kabinetra ny filohan'ny tenimieran-doholona izay tarihiny Andriamatoa Ravalomanana Richard Ishing Kushwinder izay teratany Indiana voaroroy amin'ilay raharaha Boeing 767 izay misa 10 tonga tany Iran. Tamin'ny andro ny alarobia 3 Jolay anefa nilaza indray ny filohan'ny tenimieran-doholona rehefa nihaona tamin'ny mpanao gazety fa efa notapahany nataony ny abrogation an'io teratany vahiny io izay tsy ho mpanolontsaina azy intsony.
abrogation izay midika ihany koa fa nisy ny fanendrena tamin'ny mahampanolo-tsaina bénévole azy saingy izao nesorina izao a rehefa nandeha ny resaka fa voarorohy amin'ny eo aferafiaramanidina io a ity teratany indianina ity marina fa efa voasambotra ireo olona roa izay namoahana filazana fikarohana izay voasaringotra amin'ity raharaha ity hatrany raha ny nambarany Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny pejiny tao ao anatiny izay hatrany naneho ny heviny ihany koa Andriamatoa Roland Ratsiraka izay solombavam-bahoaka voafidy tao Toamasina voalohany boinina 5 izay mitentina 500 tapitrisa dolara tsy mino aho hoe tsy mahafantatra an'izany ireo tompon'andraikitra ambony hoy ny nambarany hatrany anisan'ny sazy izay mety hahazo ny firenena ny fanapahana ny AGOA ka rohetsy ny mpiasa mety ho very asa raha izany tokoa no mitranga mangataka ny gouvernemanta amerikanina ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka mba ny fitondrana ihany sy nosaziana raha toaka ilaina fa mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fiainana vahoaka malagasy hoy ny nambarany hatrany etsy ankilan'izay nitondra ny fanazavana ihany koa Andriamatoa Hajo Andrianana Velo miantso ny firaisamonina iraisam-pirenena mba tsy hanasazy ny vahoaka malagasy fa hanasazy ny mpitondra amin'ity raharaha boinina 767 izay misa 5 lasa any Iran ity manoloana ny kolikola avolenta izay mifandraika amin'ny laharany boinina 767 dia miantso ny fiarahamonina iraisam-pirenena mba tsy hanasazy ny vahoaka malagasy izay efa miaina anaty fahantrana lalina ny mpitondra amin'izao ny tokony saziana na iza satria manome baiko mamoafady sy manatanteraka baiko mamoafady dia mitovy ihany ny andraiky ny hoy ny nambarany hatrany ary ny tsy fandraisana fipetra hentsitra dia midika ho firaisana tsokombakomba hoy ny nambarany tao anatin'ny pejiny tao hatrany midika izany rehetra izany fa mamelo mafy ireo mpanohitra amin'izao fotoana izao a manoloana an'ity resaka boinina 767 izay tratra tany Iran ireto a ary hita fa tena tsy mitsitsy izy ireo a amin'ny famelezana ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao a ary tsy manome rary ny fitondrana moa izy ireo a noho ny amin'ny mahampanohitra azy ireo izay a manoloana an'izay sy zava-misy ankehitriny izao fa etsy andaniny kosa dia mbola ao anatin'ny fiandrasana izay ho votoatiny ity fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha boinina izay tratra tany Iran ity a ny rehetra amin'izao ankehitriny izao a ary fantatra ihany koa fa mety handray anjara ao anatin'ny fanadihadiana izay ho atao amin'ity raharaha ity a ny FBI sy ny CIA araky ny nambaran'ny Prime Ministre hatrany a manoloana an'ity raharaha boinina 767 izay nomena laharana 5R tany Iran ity izay zay no mazaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia miratsoa